Faly marebatsika indray a. Androany a dia tantara kely niseho tao anatina fiangonana anankiray. Nahantana ny paster inga dia koana. Pastera, za mba mangaitaeta ny toriteny a fa omeo alady anankiray. Iny arô sy pastera fa aiza indray moa misy ohatr'izany a mankasitraka anao. Tonga ary ny fotoana hitorin-teny dia ohatr'izao ilay toriteny. Ry havana, izany Lazarosy izany a dia mpamory hetra. Izany Lazarosy izany koa dia olona fohy kely. Fa nisy fotoana izy dia ahitan'izany Jesosy izany hoe izany hono ny olona malaza, izany hono manao fahagagana, fa mba ohatrany ahoana izany olona izany, lava volo ve sa fohy kely mitovy aminy ihany a. Ohatrany ahoana ny tarehany, mba liana izy izany ahitan'izany Jesosy izany. Dia andalo amin'ny toerana iray Jesosy a, dia izy moa fohy kely, mitovy halava amin'ny ankizy kely izy dia tsy ahita. Nahita hevitra ary izy hoe alao hiankeny ambony hazo a, satria be dia be ny olona dia tsy ahita izy, divotry ny olona eny a, dia alao mianky hazo izy mahatazana Jesosy tsara. Dia izao fantatro tsara fa tsy Lazarosy ilay izy a, tsy Lazarosy ilay tantara eto a, fa i Zakaiosy. Ka tananoloanan'izay a dia paster tsy mijery hoe diso anie izany anaran'izany, manome baikomaona izy. Zakaiosy fa tsy Lazarosy. Ahoana ozy ilay dekona? Zakaiosy fa tsy Lazarosy. Ay, eny tokoa izy nga dekona, marina izany. Dia ny toy izany ary ny toriteny. Dia nandalo Jesosy ry havana, dia tazany Jesosy Lazarosy. Dia hoy izy tamin'ny Lazarosy, ry Lazarosy, midina faingana ianao teny, fa tsy ianao no tokony ho eny, fa i Zakaiosy. Izany rehetrarehetra izany moa dia hoentina hampitsikitsika antsika. Fa raha tia hita ny tantara, tia heno ny tantara, tia hamaky ny tantara ianao a, dia ao amin'ny Lioka 19:5. Ao ny tantara manontolo momba ny Zakaiosy. Tsikitsiky foana, tantara mampitsikitsika antsika izany. Ho an'ny ankizy a, tantara hoentina hampitsikitsika mahafinaritra izany a, fa tsy hoe izay ilay tena tantara, fa ao amin'ny Lioka 19:5 no misy ny verset biblika dia afaka mamaky ianao. Dia toy kely izany ilay tantara hampitsikitsika antsika ihany. Dia Lazarosy taitra be izany, ay moa Zakaiosy no tokony eto ambony hazo. Dia lasa izy nalahelo ny fonidiny izy, dia Zakaiosy izany nakara teo. Dia lasa izy nampalahelo kely dia nalahelo ny fony. Dia lasa izy nakany am-pasana dia tonga saina izy, ay moa tokony aty am-pasana no hatsangan'i Jesosy amin'ny maty, fa tsy eny ambony hazo. Dia izay ilay tantara tompoko a. Mankasitraka.